raha tonga teto Madagasikara ny APC ressource tamin'ny taona 2014 dia zavatra anankiray no anisan'ny matematesana ny APC ressource dia ny fitondrana anjara-biriky amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy amin'ny alalan'ny arena ankibon'ny tany. Ny arena ankibon'ny tany tsy miteny ampy hoe tany ireo tsy maintsy mena fa izay arena ankibon'ny tany rehetra no ampindiny voalohany APC ressource. Ary anisan'ny zavatra ho resantsika dia ny fitiliana sy fitrandrahana rano any ambanin'ny tany. Io zany ilay antsoina hoe forage d'eau. Zava-misy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara, eto Antananarivo, eto Antanandehibe dia misy fotoana no ny antony tsy azo anoarana, dia misy fotoana mety hoe tapaka ny jiro. Ny antony tsy azo anoarana, misy fotoana mety hoe tapaka koa ny rano. Fa izay indrindra no mahatonga an'ilay hoe APC ressource izay lohahevitra retintsika anio dia ny hoe APC ressource vahaolana ho an'ny rano izay ampiasainao arakaraky ny filanao ny rano, tsy voatery rano fisotro madio fa mety ihany koa rano entina hamondrahana zaridaina, mety ihany koa rano arakaraky izay ilavanao anazy zany. APC ressource afaka midina hatrany amin'ny 500 mètres de profondeur, afaka midina hatrany amin'ny 500 mètres izy. Ny fiara-miasa ny APC dia miara-miasa amin'ireo zay koa mpitrandraka. Raha ohatra izy zany ka mila materiel izy azony hay atao koa miara-miasa amin'izy ireo. Azony hay atao ihany koa ny mandeha mitrandraka arakaraka izay hoe fitrandrahana azona lalana moa zany mazava ho azy. Fa ny tanay aloha na ara-pahamehana amin'izao fotoana izao dia ny fampitoboana ny tany fahazoan-drano any an-tokantrano ny tsirairay avy. Izay aloha zany ny tany APC tena hoe maika indrindra, ary izay ny tany APC hoe misy fiantraikany avy hatrany any amin'ny tsirairay tsarababe-bahoaka aloha no ny rano. Dia izay mahatonga anay hoe andaolotsika hifantoka amin'ny rano, ary izay ihany koa ny antsoina anareo androany hoe andaolotsika hiresaka rano. Manana filiale izy io, filiale ny APC Drilling izay manana ny fibeny any Namakala any Inde. Tamin'ny taona 2014 tonga teto Madagasikara ny APC ressource. Dia io APC ressource io zany dia manao ny asa rehetra araka ny hitantsika eto zao asa mikasika ny fitiliana, fitsiliana ary fandavahana na forage zany. Betsaka ny teknôlôjia izay ampiasainy ny APC ressource eto Madagasikara, izay teknôlôjia avolenta tokoa, teknôlôjia manaraka mifenitra iraisam-pirenena ao anatin'izany sehatr'asa anankiray izany. Ny anisan'ny teknôlôjia izay ampiasaina zany ankoatra ny izay tena ho resantsika antsika amin'ny tolakandro ity dia misy ny fitsirina reny ankibon'ny tany. Io zany ilay antsoina hoe sondage forage minière. Ireo zany anisan'ny zavatra atao. Dia misy ihany koa ny fangalana ny information zay zavatra mitranga any ambanin'ny tany any ambany any ankibon'ny tany any zany dia ireo ihany koa zany izay teknôlôjia ampiasainy ny APC zany ressource eto Madagasikara. Ny APC ressource Madagasikara dia manana ny fitaovana rehetra ilaina
eto tsy hoe mbola voafarana ary tsy hoe manao sous-traitance fa avy hatrany dia efa disponible eto izy ireo raha tsy lazany fotsiny ohatrany hoe raha resaka raha ohatrany hoe sondage caroté ho diamant ohatrany dia manana tsy de change tadi koa manana appareil efa 5 mahery ny ampiasay ressource ohatra moa ka misy disoteny izy ireo fa eo izy zay dia izany rehetra zany ahafahana exploité mialatsy moa amin'ny teny somary ataoko vaherinarina satria betsaka ny terme technique zay tsy maintsy tsy voadika amin'ny teny malagasy fa manjary misy ditrany hafa le izy dia akoatran'ny zay zany dia misy ihany koa lay sondage sonique zany isan'ny technologie zay ampiasay ny ampiasay ressource